izy io dia tao anatin'ny ery Madagasikara foana hatramin'izay ny atao hoe indrina dia ny fikirakarana ny fiaramanidina rehefa tonga ny fiaramanidina, fikarakarana an'ireo passager izay hoentiny ny fiaramanidina. Zay no atao hoe indrina, izany hoe assistance an'ireo compagnie aérienne rehetra petraka eto amin'ny aéroport rehetra eto a Madagasikara. Fa mariana manokana ny tena misy ny indrina hoe MGS zany tena miasa dia eto Antananarivo sy any Nosy Be, satria amin'izao fotoana zao io Madagasikara grande indrina io dia misahana ny zotra iraisam-pirenena, mampidi-bola be zany io. Ary manaraka dia misy ny Sofitrans. Sofitrans rahantsika mahafantatra fa mikarakara ny prestation à bord sy ny commissariat sy ny sakafo zay zaraina amin'ny mpandeha, karakara ny atao hoe zay zany rehefa resaka zavatra prestation à bord dia Sofitrans, na reny duty free reny dia Sofitrans. Dia misy an'le compagnie farany anankiray ty atao hoe organisme anankiray hoe Amadeus, io zany dia société anankiray karakara amin'ny resaka réservation sy resaka interconnexion entre ny reny compagnie aérienne reny, tsy voatery ihany koa fa ao anatiny ao koa ny resaka hôtel sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany mahatonga ny hoe groupe Air Madagascar dia ireo, fa tsy hoe compagnie aérienne fotsiny. Ary ny groupe Air Madagascar dia mitovitovy. Ny compagnie aérienne zany dia tsy hoe mivelona fotsiny amin'ny fandefasana zotra, fa raha mijerinareo afaka mijerinareo amin'ny Google iny natao hoe groupe Air France zao, misy zatra be dia be hatramina hôtely ny Air France. Dia izay mazava angamba an'izay fanazavako zay. Dia miditra amin'izay amin'ilay hoe Air Madagascar, ilay hoe compagnie aérienne io zany aloha zany dia atao hoe maison mère, dia manao ny zotra iraisam-pirenena sy ny zotra régional reo tamin'ny fotoanandro. Ary ny Air Madagascar dia nomitana ny atao hoe fond de commerce, zany hoe anazy ny fond de commerce rehetra ao anatin'ny compagnie. Nanana structure ny Air Madagascar dia atao ny conseil d'administration, direction générale sy ny staff dirigeant. Ino no atao hoe fond de commerce? Azo vaika le izy satria be dia be tsy mahafantatra ny atao hoe fond de commerce. Ny antony azavako amin'ity manko dia zao, io fond de commerce io ampiasain'ny sasany amin'izao fotoana izao dia ataoko amin'ny teny vahiny izy hoe désigne l'ensemble des éléments mobiliers corporels, matériel, outillage, marchandise et corporel. Zany hoe tout ce qui est zany na fitaovana, na olona, na fananana, zany natao hoe fond de commerce. Ny clientèle koa dia fond de commerce any Air Madagascar. Ireny kody IATA, OACI reny dia fond de commerce daholo ihany koa. Ary ny dénomination reny hoe 31 avenue de l'indépendance sy sisa reny BRAO de fond de commerce. Miditra amin'ny Tsaradia, ino natao hoe Tsaradia? Efa nanjavaiko teo ihany compagnie aérienne filiale any Air Madagascar. Zay misahana ny zotra anatiny. Manana structure koa io conseil d'administration dia direction générale sy staff. Dia avy eo nanazavana teo ny resaka grande indrina angamba tsy dia verenako loatra, fa io fotsiny toko tenenina dia zao tena mampidi-bola be ny Madagascar grande indrina. Ary matetika dia io mampiditra devise be dia be ho an'ny orinasa. Sofitrans efa nazavaiko teo fa Air Madagascar dia midétenir zany ny majorité ny action amin'ny Sofitrans, dia efa nazavaiko teo le Amadeus. Jeritodika zany hoe momba ny historique zany inona mahatonga antsika tonga amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 2009 dia nisy ny ataoko hoe crise politique teto Madagasikar izay nampiditra KO teknika ho an'ny Air Madagascar. Rehefa tonga ny 2015 dia nisy grève générale teo anivon'ny Air Madagascar.
raha tamin'ny 2014 nisy manifestation nataonay momba ny fidirana hoe tsy ekeny antsony io resaka anexa be io dia ataoko hoe nisy mouvement social aloha nataonay tamin'ny 2014 fa tamin'ny 2015 tena nisy grève générale tato dia raha tsika mahafantatra fa nisy olona efatra noroana. Rehefa tonga ny 2017 dia nitofoana zany ny olona narabola teo amin'ny Air Madagascar dia niditra tamin'ny partenariat stratégique niaraka tamin'ny Air Austral dia nisy cogestion zany hoe fiaraha-mitantana tamin'ny Air Austral zany teo. Tao anatin'io fiarahana tamin'ny Air Austral io dia nisy findramam-bola nataon'ny Air Austral tamin'ny CNAPS izay mitetina 11 millions de dollars. Mbola miverenetinay zany le CNAPS satria efa hitatsika fa malazalaza mihitsy izy io. Dia rehefa taty aoriana niditra ataoko hoe tsy hoe taty aoriana fa pendant ny transition verina somary verina kely atao anatin'ny resaka transition nisy mifanajanonana nireo Boeing 737 767 300 sy ireo 737 ary nisy ny fampidirana an'ireo Airbus 340. Fantatsika ny olana iainana sy ny ofan'ny Airbus 340 satria lafo dia lafo ny ofany lafo dia lafo ihany koa ny exploitation zany hoe fikarakarana ny fiaramanidina io satria efa imbetsaka izay teny hoe fiaramanidina efa en fin de vie zany A340 zany nefa ny fanjakana malagasy dia mbola niditra tamin'ny fanofana azy. Dia verenao kely le resaka anexa be, inona moa no natonga an'le anexa be izay tena napiditra kizy koa ny Air Madagascar satria tsapa hoe nisy lesoka zany Commission européenne no nijery dia tsapa hoe nisy lesoka teo amin'ny toka hoe inona moa zany fanaraha-maso ny resaka fikirakirana raha teknika ny fiaramanidina dia voasazy ny aviation civile malagasy tafiditra tao anatin'ny anexa be io mazava be moa fa tsisy afa-tsy Air Madagascar no nanao ny vol extérieur dia voasazy ny Air Madagascar tsy afaka nandeha intsony nakany Europe. Zay le anexa be. Zay zany aloha momba n'iny historique voalohany iny dia toy ihany le historique. Rehefa niditra amin'izay ny fitondrana tamin'ny 2019 hateo amin'ny 2023 dia nisy tompona ndraiky mpanjakana tonga avy hatrany dia mibahana ny teo hoe secteur aérien tao amin'ny présidence dia désigné izy PCA niditra tao amin'ny Air Madagascar ary izy dia nitontena koa ho vice PCA ny Air Madagascar. Rehefa tonga zany fotoana zany dia nijanona sy najanona ny partenariat niaraka tamin'ny Air Austral. Niditra koa nefa ny taon'ny 2020 ny Covid-19 izay rahantsika fa crise iraisam-pirenena ara-économika no naterana. Ary rehefa tonga ny 2021 dia no déclarena ho fahity ny Air Madagascar. Nisy chiffre nameny zareo moa tamin'izany fotoana zany hoe 80 millions de dollars ny fatiantoka na trosa tsy fantatra zay tsona azy fa dia zay moa zany ka dia nampidirina fahity ny Air Madagascar. Dia aveo zareo nanonona ny hoe andao hanao redressement judiciaire any Air Madagascar. Zay piasa moa tamin'izany fotoana zany ataoko hoe tafiditra tao anatin'ny fahaterena ihany satria napetraka hoe rehefa tsy anaiky an'ity redressement judiciaire ity ianareo dia
voatery fanakatonana ny orinasa no mety ho atao dia natao ny redressement judiciaire miaraka amin'ilay hoe PCAP. Inona le PCAP? Procédure collective d'apulement de passif zany le izy. Tao anatin'izay misy zavatra maromaro mipoitra satria moa ny CNAPS ny indramana vola 11 millions de dollars dia tamin'izany dia efa nitenenina taminay hoe lasan'ny CNAPS ireo immeuble ny ery Madagasikara teto Analakely reto. Misy ihany koa ireo propriété na fananan'ny ery Madagasikara lasa natao antoka na hypothèque ary dia namorona zareo ny Madagascar Airlines izay anao ny location gérance ny fonds de commerce ny ery Madagascar sy ny personnel izay raha ato anatin'ny contrat ny fanaovana tamin'ny ery Madagascar dia tokony eo amin'ny 500 000 dollars isan-taona no alohan'ny Madagascar Airlines amin'ny Air Madagascar. Ny Air Madagascar zany dia ataoko hoe raha filazany zareo dia hoe efa lasa coquille vide hono, fa ny Madagascar Airlines zany no lasa anofo rehefa mandeha zany zavatra zany dia ny mpiasa ny Air Madagascar dia nasaina nanao sonia avenant de contrat manaiky hoe izao mpiasa dia manaiky ho ampiasainao ary amin'ny Madagascar Airlines. Misy contrat zany io mahaliany eto fefa toko hoe efa ipito zany zao navozina izay contrat zay. Fa zao ty zavatra tena important, ny mpiasa ny Air Madagascar izay hofain'ny Madagascar Airlines dia mbola mijanona ho Air Madagascar sy tsara dia no mampiasa azy. Zany hoe tsy mpiasan'ny Madagascar Airlines mihitsy reo, tant que mbola tsy vita ny transfert définitif anakaty amin'ny Madagascar Airlines, satria zay tanjony zareo hoe ho lasa Madagascar Airlines mihitsy les compagnies aériennes dia mbola mijanona reo mpiasan'ny Air Madagascar sy tsara dia. Tonga arytsika amin'izao amin'ny 2025 inona ny zavatra misy. Raha antsika mahita fa Madagascar Airlines dia tsy manao afa-tsy vol intérieur, zany hoe mizotra anatiny, ary manofa fiaramanidina Airbus ATR 72 maromaro izay hofaina amin'ny tompony ihany. Ny zavatra tsapa nefa dia zao, Madagascar Airlines dia tsy nahefa an'le ofan'le location gérance araka andresahako teo hoe 500 000 dollars isan-taona. Dia zay hoe nangataka hoe aiza zany zavatra hoe ataoko hoe raha hoe nanofo ianao dia aiza ny profo nanofana an'izany. Raha antsika mahita koa voatsy ela ny namarotana ny Airbus A340 anankiroa. Ny Airbus A340 anankiroa tompoko dia fananan'ny Air Madagascar. Izay nefany rehefa nanao fanadiadina dia Madagascar Airlines no nanao ny fifampirarahana tamin'ny mpividy. Ahoana moa tompoko no ahafahan'ny Madagascar Airlines mivarotra ny fananan'ny Air Madagascar. Rehetra immeuble eto Analakely reto moa zany efa niteneko teo efa nisy fotoana nilazana taminay fa efa lasan'ny CNAPS reo, satria ny CNAPS zany dia nandray anjara be dia be tamin'ny fampandehanana ny Air Madagascar tamin'ny fotoanandrony. Rehefa tao anatin'izany safotofoto zany dia nahatsikaritra koa ny mpiasan'ny Air Madagascar
fa ny cotisation rehefa miasa ianao a dia mandoa cotisation mialo anatin'ny karamanao ny knaps. Rehefa nandeha tany amin'ny knaps izahay a solotena mipiasa tamin'izany fotoana zany a dia niteny zareo hoe 15 trimestre notsonaleo amin'ny orinasanareo, zany hoe mariako tsara izy miala ao anatin'ny karamanao a fa tsy mirotsaka any amin'ny knaps. Misy ataoko hoe akony lehibe zany ho an'ny mpiasa zay mandeha retraite na ataoko hoe miteraka na misy na marary, zany olana ataoko hoe 15 trimestre zany, zany hoe 45 mois tsy voaloha. Asa raha azontsika fisafisanina mety ohatrin'ny zany voly zany. Ao ihany koa reo impôt, satria nitenako zao a tamin'ny 2023 dia mba saika ilatsaka mery dia nangataka tany amin'ny direction financière sy tany amin'ny direction ny ressources humaines hoe mba avao hoe tompoko ny récépissé nandoavana na ny pièce justificative nandoavana ny irsako, zany hoe ny impôt amin'ny karama izay tiako fatarina hoe tena nandrotsaka marina ve tany amin'ny direction générale ny impôt. Hatramin'ity androany tompoko mbola tsy azoko a izany fanamarinana zany, ary raha ny sisoreanay dia hoe efa tany amin'ny 2018 enganeka tsy ho marina zay, efa tany amin'ny 2018 a dia efa tsy nirotsaka tany amin'ny impôt ny irsa na ny hetra isorona amin'ny karama mpiasa isam-bolana. Ankoatran'izay mbola nisy ihany koa le antsoina hoe 13e mois izay miala isam-bolana amin'ny karama mpiasa zay tokony sitrahan'ny mpiasa any amin'ny faran'ny taona mba hanaovany fety. Nanomboka tamin'ny 2021 dia nikepohana ny 13e mois amin'ny mpiasa. Ankoatran'izay a ny retraite complémentaire amin'ny mpiasa koa moa izay ataoko hoe nanaovana cotisation dia tsy todo hatramin'ny farany fa dia nitapahana tena elatenany ary dia mbola misy vola tokony aloha amin'ny mpiasa. Rehefa ataonareo zany koty zany dia be dia be ny vola vao hodikodina. Rehefa manontany zay dia hoe makaiza le vola, tsisy miteny, tsisy milaza aminareo hoe nakaiza ny vola, tsisy niela taminareo hoe maninona no mpitena le vola, fa dia any dia tsy hita le vola. Dia zao tia misy fanodikotinam-bola anankiray ihany koa azaiko anareo. Rehefa niditra tao anatin'ny redressement judiciaire ka namorona ny Madagascar Airlines ny fanjakana sy ny ekipany dia nahataka moa zany ny Air Madagascar. Tadio tsara nefa iny tsy azontsika adinoana mihitsy ary mbola averimberiky foana fa zany Air Madagascar dia groupe, zany hoe manana filiale be da maromaro izy. Dia ireo filiale ireo mandrotsaka ny atao hoe dividende any amin'ny Air Madagascar, ary rehefa tampidirina tao anatin'ny redressement judiciaire ny Air Madagascar dia misy compte séquestre, zany hoe compte tsy tokony ho azo kitikitiana fa andoavan'ny Air Madagascar nitrosany aoriana. Tao amin'ny Madagascar Grande Line zao dia misy 4 milliards misy fotoana d'ariary nisy nanodina tompoko le izy, tsy nakany amin'ny compte séquestre fa tonga dia nakany amin'ny compte tsotra ny Air Madagascar dia nisy naka. Dia reanay hoe to nanaovana ny agence tany Tomasina 4 milliards d'ariary ve, rehefa avy eo tsy fantatra izy nanaovana ny toyany. Dia rehefa mandinika tsika rehetrarehetra dia hoe fahoana daholo zany voly zany, makaiza ny voly, misy fanazavana ve? Hatreto aloha zay tsy mahazo fanazavana. Dia
zavatra azo tantarena manaraka dia te ampisehoanareo ny atao hoe contrat, inona ny atao hoe contrat no fanarahana tamin'ny io le resaka location gérance io. Ity les contrats efa navoaka kany izy ity tamin'ny réseaux sociaux. Izay mifanarahana zany rehefa nampidirina tao anatin'ny redressement judiciaire ny Madagasikara dia misy an'ity contrat ty, contrat de location gérance. Za tsy hiditra be amin'ny détail fa tsotra be fotsiny ny anahako satria maro be loatra ny zavatra tsy voahaja tao anatin'ny fifanarahana. Dia ato anatin'ity misy zavatra souligneko ato anatin'ity asehoko anareo io. Afaka alainareo sary ty rehefa avy eo. Fa misy soratra hoe il est spécialement convenu à titre de clause résolutoire que la présente location-gérance sera résiliée de plein droit dans les cas suivants seulement. En cas d'inexécution de l'une quelconque des charges, conditions et stipulations du présent contrat, et en cas de non-paiement à son échéance d'un seul terme des redevances convenues. Ato anatin'ity même misy an'ireny mpitahiana redevance zay teneko taminareo teo hoe tokony alohan'ny Madagascar Airlines isa-taona amin'ny Air Madagascar. Voaloha hoe zany aminay aloha tsy voaloha. Ny mpiasa koa amin'izao fotoana izao zay mbola teneko anareo tsy ara-dalàna zany raha ny tena marina. Zany manaovanao de contrat renouvelé efa presque impito zany na inenina indroa ihany dia tokony vita. Donc raha antsika mahafantatra zany fa tsy vita araka ny tokony ho izy ilay zavatra nieritreretina. Zany no mahatonga anay miteny hoe sao dia tokony hajanona ary zay miteny mihitsy hoe alao hajanona le izy. Dia zao ary rehefa zavatra rehetra mangatahanay mikasika ny fiainan'ny Madagascar Airlines sy ny syndic tany amin'ny Prime Ministre niaraka tamin'ny ministère en transport sy ministère en justice teo hitanay teo. Dia zao aloha zavatra teneninay sy mamarianay. Reo olona ireo tiako tenenina Madagascar Airlines sy ny syndic dia ambody miaraka nakany aminay satria voantso. Fa reo olona ireo tompoko dia mifanilika andraikitra. Mifanilika satria ny ankilany rehefa takina vola dia milaza hoe an'ny ankilany. Misy resaka tsy voaloha ao, misy resaka fifanarahana tsy voahaja ao, matoa misy ny faniliana ohatr'izay. Mariana zany resaka location gérance tantaraiky anareo teo dia resaka fandoavana trosa nakaraman'ny mpiasa tsy miasa ao Madagascar Airlines fa mijanona Air Madagascar. Io dia mario kely eto misy mpiasa ao tsy mety na mijanona tena hoe andeha zay tsy za tsy hoany amin'ny Madagascar Airlines atsony satria tsy mety amiko tsony le condition nataon'zareo. Dia mijanona reny mpiasa reny zany dia lasa mijanona Air Madagascar. Dia misy fangatana toy izao zany ataonay atsaharo alao atsahatra ny asan'ireo ao conseil d'administration ny Air Madagascar. Mariana fa mbola misy olona mbola tsy maty juridiquement ny Air Madagascar dia mbola misy olona apetraka ao zany président du conseil d'administration sy ireo administrateur. Izay ataontsika hoe ao amin'ny Air Madagascar tsy fantatra inona ny ataon'ireo olona ireo na namora ny famonan'ny Air Madagascar ave fa angatahanay atsahatra ireo mangataka zay ametraka administrateur délégué isahana ny fampandehanana an-draharaha ao anatin'ny Air Madagascar, manendry direction collégiale
atsahatra amin'ny asany ihany koa ireo conseil d'administration any Madagascar Grande Line MGH satria hitanay fa maromaro ireo olona napetraka ilay olona any Maurice ao anatiny ao dia mangatak'izay foanana ny didi-pitsarana nametrahana sy nanaovana ny redressement par PCAP sy ny namoronana ny Madagascar Airlines dia hosolona redressement tsotra noho izany dia tsahatra ny asan'ireo juge commissaire sy ny syndic averiko zany ny atao hoe juge commissaire sy ny syndic hitoreo olona ny désignena tamin'ny alalan'ny didi-pitsarana hoe ianareo no mitantana ny fandoavana sy nitrosan'ny Air Madagascar zany hoe ireo olona no mitantana solo ny direction générale ny Air Madagascar fa zay ny Air Madagascar tsy niasa fa hoe lasa ny Madagascar Airlines zany activité dia ireo olona ireo zany natao igérer fotsiny ny fandoavana nitrosan'ny Air Madagascar angatahanay ajanon'ireo olona ireo satria aminay efa tsy fotoana ntsony zao mbola hoe anoizana ny Madagascar Airlines sy sisa fa zay efa mangataka ny fiverenan'ny Air Madagascar iasa dia mangatak'izay ajanony ny Madagascar Airlines ina ny antony ajanonana ny Air Madagascar Airlines dia nazava aminareo normal avy amintsika ny société anankiroa reto le société ty Air Madagascar ty Madagascar Airlines ato dolo mifananana ato mipiasa ato zavatra rehetrarehetra ilaina dia ty société ty lasa ny désignena na nitondrona hoe igérer anao location an'irety ankehitriny nefany tsy nahavita akory nandoa ny location an'io ty anankiray ty en plus n'izay nitrosa afaka manontanytsika raha 80 millions de dollars nitrosa nampidirana ny Air Madagascar atao anatin'ny redressement dia nitombo foana zany trosa zany nafatiatoka renay fefa niakatra tany amin'ny 120 renay fa efa niakatra tany amin'ny 220 millions de dollars nefa tsy tokony ngetsika atao anatin'ny 80 iny le izy dia izay hoe fa maninona rehefa nataonay fa nadiadina dia hoe ny recette sy ny vola miditra dia lasa ny Madagascar Airlines avokoa fa ny dépense sy ny perte dia ny affectena tany amin'ny Air Madagascar dikan'izay zany tsy nanova ninina mihitsy ny fampiasana ny Madagascar Airlines fa vao maikara napitikizo sy napititra nampitombony ny atao hoe pasifa ny Air Madagascar ato anatin'ity contrat ty de location gérance ty dia tokony misy zany hoe fanatsarana ny actif an'le orinasa loueur ny atao orinasa loueur eto zany dia ny Air Madagascar fa raha mitombona trosan'ny Air Madagascar dia tsy hitanay izay tokony ilavana an'izany Madagascar Airlines zany tompoko nefa ny fitaovana rehetrarehetra ny mpiasany ny inona ampiasaina dia narak'izay zany teny hoe foan'ny Madagascar Airlines izay koa miteny hoe ajanony amin'ny asany daholo ireo tompona andraikitra ao Madagascar Airlines manomboka hatrany amin'ny PCA ary ireo staff dirigeant ray manontolo inona no antony satria zay efa nangataka hoe avy aloha hiverina amin'ny Air Madagascar le izy dia any amin'ny Air Madagascar misy ny atao hoe administrateur délégué zay angatanay atsangana hipetraka dia izy no manendra sy olona etiretiny hoe hiara-iasa aminy ampiodina ny raharaha feny dia zao mila verina amin'ny Air Madagascar ary tsy ampiasain'ny Madagascar Airlines intsony ny fond de commerce ny Air Mad satria ny Air Madagascar io fa tsy any Madagascar Airlines manarak'izay ametraka fitoriana zay ary angatanay manokana ny ministre ny fitsarana hiandraikitra
manokana ireo raharaha reto ty raharaha ny Madagasikara ty. Ary isezily izay ny Bianco sy ny Paky. Inona no antony? Voalohany, ny fisalovanana andraikitra nataon'ny Madagascar Airlines ny varotra fananany ny Air Madagascar ireo Airbus 340. Laza aminareo laza ministra izay efa niala hoe 2 millions de dollars no namarotana ny Airbus anankiroa. Fantatrareo ohatrinona no valeur an'ireny Airbus ireny raha niditra atao amin'ny Air Madagascar? 50 millions de dollars ny anankiray, de 2 millions de dollars ny anankiroa sisa, zany hoe 1 million de dollars ny anankiray. Nangataka izay hoe aizary le acte de vente nanaovana an'izany. Hatreto aloha mbola tsy nahita izahay, fa ny tena grave dia ity, azonay ihany ny contact an'ilay olona nividy azy. Rehefa nanontanianay ohatrinona nazahoanareo an'ilay izy, tsy nety namaly izy aloha normal, fa zao confirmé izy fa Madagascar Airlines no nanao ny agreement na ny akoro niaraky ny varotra ny fiaramanidina tany aminy. Zay ny ametrahanay fotoriana ihany koa hoe fisalovanana zany aminay. Ao koa torinay fanodikodonana ny vola 4 milliards dividende fa nazavaiko teo avy any amin'ny filiale ny Madagascar MGH izay isy nanodikodina. Ireo volany nisona tamin'ny karamanay fanodikodonana vola zany aminay. Na iteny aminay nareo hoe ny ilaina namidinana ny orinasa na tsy mila ny arana amin'ny piasa, rehefa kitianao knapsiny tsy versenao, ary kitianao ny irsa, kitianao ny 13e mois, miala tsy ny tompoko fa mila miera amin'ny piasa ianao. Raha manaiky ny piasa ok, raha tsy manaiky ny piasa efa forcenao dia nanodikodina vola ianao zany, dia hotorina io. Ankoatran'izay za zao dia miteny anareo satria misy olona manontany hoe ialaira betrano ve efa tsy piasan'ny Air Madagascar ntsony ina mampimenimena azy. Azafady tompoko, za dia mbola piasan'ny Air Madagascar 100 isan-jato, fa izato tsy nanaiky intsony hiasany amin'ny Madagascar Airlines. Rehefa tsy nanaiky tany amin'ny Madagascar Airlines dia miverina ho piasa ny Air Madagascar, ary mbola tokony hisitraka araky ny fifanarahana ny karamako isam-bolana. Tsy naloha tampoka zany karama zany tompoko. Ary ny antony fitoriana manaraka dia zao fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa malagasy ary fanavakavahana ny mpiasa malagasy sy ny mpiasa vahiny. Azavaiko anareo toy ny misy pirofo fa ny karama mpiasa tompoko any ivelany dia aloha, ary aloha amin'ny zareo. Nefa ireo mpiasa ireo dia mpiasan'ny Air Madagascar fa tsy piasan'ny Madagascar Airlines. Sahala amin'izany ihany izay eto an-toerana fa tsy aloha ny karamanay. Mampalahelo zany, ary azonay toriana zany satria tena fanitsakitsahana ny zo mampiasa malagasy. Zay zany ny zavatra ho ataonay. Ary tia misy fangatahana tsy hoe fangatahana izy no mitondra convention collective ny Air Madagascar tsika zay place satria zao misy manitsakitsaka ny convention collective ny Air Madagascar. Ny convention collective tompoko dia atao hoe code du travail amélioré ao anatin'ny société. Iarahan'ny délégué sy ny syndicat raha mpitantana mametraka hoe tia convention collective ifanarahana. Zafady tia convention collective ny Air Madagascar ary miaty ty hatramin'izao dia tsotrany anay ny teninay satria amben'ny tenin'ny sasany tamin'ny fotoanandro ny hoe pouvez vous asseoir dessus. Azonareo nga manodika an'izany, azonareo petrahany fa tsy applicable intsony. Ahoana tompoko ny tsy ma-applicable an'io? Mangataka izay zany ary manery izay fa tia ity ihany ny lalàna mifehy ny mpiasa ao anatin'ny orinasa, tsisy lalàna hafa.
ianareo tiampiditra ny orinasa atao anatin'ny redressement sy nyresaka hoe PCAPCSIS dia tetavinareo so ampiasaina ny convention collective ny air Madagascar amin'ny lalanty na any amin'ny inspection de travail na any amin'ny tribunal de travail dia miasa sy miatra. Donc zany raha misy mpiasa roanareo na misy mpiasa mandeha ka miatra ny indemnité de licenciement na sahala amin'izany dia tokony hiatra ary atao anatin'ny ty ihany fa tsy tokony ivoana any amina zavatra hafa tiana apetraka. Mangataka fanadihadiana manokana izahay momba ny nanomezana ny knapsa ny trano ny air Madagascar eto Analakely. Lazaiko anareo fampiasa ny air Madagascar izay hofain'ny Madagascar Airlines amin'izao dia efa mifindra eny vato daholo eny amin'ny atao hoe immeuble Sobatra. Reo zany dia babangona sisa fa dia le agence sisa zany eo dia farana mangataka izay audit fanadihadiana anatiny momba ny fitantanana ny compte na caisse séquestre ny air Madagascar, ny fitantanana ny fomba audit amin'ny fitantanana sy ny fomba nampiasan'ny Madagascar Airlines ny fond de commerce ny air Madagascar. Ary ty zavatra ty dia zava-dehibe mihitsy ny gestion du personnel, mikasika ireo avenant de contrat toto atao sy ampitahorana amin'ny mpiasa lavo zao izay efa impity zao no navozina. Zay le izy dia zao no teneniko anareo be dia be ny olona efa nanohana anay ny antso satria misy mietreritra fa hoe dia resaka fotsiny reo fa tsy anao ninina. Zay zany aloha dia miantso ny fitondram-panjakana maefa mba hijery manokana nyty raharaha ny Madagascar ty fa zay tsy petrapotsiny efa nisy mpisolo vava sy avocat sy mahay lalàna ary zay dia mbola manao antso avo hoe andao ifanometanana amerina indray ty air Madagascar ty. Rehefa amerina ny air Madagascar tsika dia mila ataoko hoe miady amin'ny resaka lalàna satria tadio tsara fa lalàna no napetraka ry zareo nampidirana ny air Madagascar tao anatin'ny redressement. Izany hoe raha ivoaka anatin'io tsika ka angataka ny fanafanana an'io dia tsy maintsy lalàna ihany koa fa napetraka tao be dia be ny fifanarana tsy najaina dia anisan'izany dia manao antso avy zay na dia efa nisy ara ny mpahay lalàna ny antso anay hoe zay dia vonona ny ampanareo ao ihany koa le partenaire milaza fa zay dia vonona ny ame hevitra vonona ny anohana. Zavatra anankiray mariako aminareo fotsiny dia zao izay tsy voazan'ny syndic sy ny juge commissaire fa zareo zany dia tokony nanao ny réunion concordataire zany hoe ireo réunion des créanciers ny air Madagascar, ireo tompom-bola sy tompo-trosa atreto 2021 nampidirina redressement ny air Madagascar atreto tompoko mbola tsy misy vity zany ary ty zava-dehibe ny olona voalohany na ny entité voalohany tokony ho alohan'ny trosana dia ny mpiasa tompoko satria ny mpiasa dia manana trosa be dehibe ao amin'ny orinasa io. Zay ny teneninay hoe aleo hijanona le redressement ny air Madagascar fa tsy mety fa efa ampy zay tena ampy zay tompoko fa raha ohatra misy fanontaniana tianareo apetraka dia vonona ny amaly.